Candidat laza fiarson avy amin'ny avitra ho an'ny firenena kosa moa dia ny antony vahoaka ho tony nanamafy moa itsy farany fa ny fifidianana ihany no ahafahana mivoaka amin'ny krizy. Manoloana ny valiny azo lazaina hoe ny fijerevan'ny CES ny dossier de candidature rehetra dia fantaritsika zao fa 1/20 ny candidat ary ny zavatra somary nanaitra voaka malagasy aina dia ny filatsahana ny amatoa ary ny Irina Rajoelina sy voavinanao fanambarana omaly fa mitazona ny teny nataony na izany naty izany ny avitra ny firenena akory tsy miankina amin'izy na miankina amin'izy fa efa vonona ny hanavitra firenena ary mirositsika amin'ny fanavaotam-pirenena fa miantso voaka malagasy kosa mba hanana fitoniana mba isiny tena fifidianana ekeny rehetra satria ao anatin'izao fifidianana izao no aza hoantsika ray aman-dreny hitondra amin'ny tena fanovana rafitra miainga avy any amin'ny fotony miainga avy any amin'ny fokotany dia zay no entsony voaka malagasy mba hanana fitoniana manoloana izao toetra raha misy eto amin'ny firenena izao satria raha antsika malala fa tsy misy afa-tsy fifidianana ihany ny vahaolana mba antsika amin'ny krizy.